Falmerabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro izay mbola omen'ny Tompo atsika tsirairay avy ity. Dia faly manokana mihitsy izay tonga eto androany satria ianao fa tsy vitsy mahafantatra hoe avy nanao voyage dia vao tamin'ny 7 maraina teo ny tonga dia izaho minody niazakazaka tany an-trano daholo izay 7 menada satria 7 izay no nandeha tany Toamasina. Dia niomana aingana dia nanenjika eto misy moa tena tsy afaky satria any amin'ny 20 kilometatra izy no mipetraka dia tsy tafaveriny eto intsony izy fa dia saotra ny tompontsika fa mbola afaka tafahoana tahaka izao indray dia ny vaovao dia tafatsangana Soamatsara ny ankonana ny Toamasina nandritry ny herintaona teo moa zany efa nisy teo fa azo lazaina hoe manao tsy manao dia nanapa-kevitra mihitsy izahay tao anatin'ny fiarahana omaly maraina hoe andao tsika nao zavatra izay tena hoe tsy maintsy manao sakrifisy mba hampatonga ilay asa hitsangana tsara araka ny tokony ho izy dia manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao dia misy misionera ho alefantsika isan-kerinandro. Teo zany isam-bolana dia izao lasa isan-kerinandro ho an'ny Toamasina. Ianao mety tsy anisa ilay misionera fa miraisa fo aminay dia mitondra ambavaka an'izany asa izany. Raha nahita vokatra tany Antsirabe dia nisy vavak'olona foana tao niazona an'izany asa izany mahita vokatra ny ndafin'ny rika any Frantsa amin'ny 31 zao zareo no fionana any France dia efa 7 no nisoratra anarana anatrika dia hiaraka mandritra ny Paska. Dia misy événement parallèle moa zany tahaka ny nataontsika tamin'ny taona lasa ihany sady sortie de promotion no fionandry zareo any raha teo ihany koa manana ekipa atsika ao anatin'ny école de ministère amin'ny 2e année dia sady manao sortie de promotion dia misy événement miaraka mandeha zany eto Tanindrazana sy any ivelany dia sorantsika ny tompo zany rehetrarehetra zany. Zay ny ainga zoma fa nisy ankizy ny ainga zoma maraina zay ny ainga tena mafy be komba be lalana ny miainga zay 7 sasany maraina 7 sasany alina pile zay miditra eo amin'ny taxi brosy adiny 12 fa mihodina gauche mihodina droite eo anatin'ny automobile io grisy lamosina ampiakarina tsy hitantsony zay position fa efa reraka loatra lamosina ary zareo ny ainga zoma alina miainga valo alina sa valo sasany moa valo sasany amin'ny 7 sasany izy tonga zany ny kombany dia eritreretina hoe isan-kerinandro isoatran'izay fa tena ny anatin'ny fo tena hoe tsy maintsy vity ty asa ty izay ny anarahana dia tsy maintsy tanteraka rehefa napetraky ny tompo apola izy go nahoana prix à payer amin'ny tapabolana indray raha sitrapon'ny tompo dia ho amin'ny maro voay ako zany rehetrarehetra zany dia asan'Andriamanitra daholo ary ianao rehefa mahita sy matsapa ny témoignage-ny olona dia ianao hoe mafy le asa fa le cadeau le valipiti tsy valipiti any an-danitra fa valipiti eto tany maheno ny témoignage-ny olona hoe zao ny zavatra voarainay dia lasa ohatr'izao ny fiainanay tonga dia mahery be ianao hoe fonina indray Jesosy fonina indray. Netsika zany valipiti atsika tsy hoe vita le asa dia nisy nanolotra valopy ety rahalava dia sokafana kely alleluia Bolivera zay amin'ny manaraka. Tsy izay ny valipiti atsika fa le témoignage le olona sarobidy mihitsy hoe tafatsangana fanana ivelona ny any anatinay narary ny tao anatin'ny fananay tao misy zavatra tsy ampy tao enina hoe nahazo ankohonana zay any andafy any nisy azany tantara oatra zany mihitsy hoe anabavy mandeha fiangonana dia tsy tsapale izy dia avy eo natsangana ankohonana tsisy nidirako akory le tantara fa izy menakavy taona ny konikonina tao andao rangatsika anangana za mbola tsy tany amin'le toerana indray mandeha nefa misy anarana USFM amin'le toerana dia eninao mihitsy ny satisfaction mijoro vavolombelona ary zareo hoe izay nahazo ankohonana dia rehefa mihaona izy rehetra dia fisaranao dia ranomaso gogogogo misy manararoatra manapatrapatra mihitsy mandritra le vanim-potoana ionana tosenao hoe olona tsy fankafantatra ninina reo nefa mifandao amin'ny ranomaso
Enao hoe misy asan'ny tompo any anaty fony any dia fafapo be tsisy ohatran'izany mahita izany dia vonina andany sy olaniana ozy Paoly izay. Androantsika efa elaela nampatsahiviny rahalahy teo, efa elaela kely tsika tsy nanao question réponse dia mba homena fitenenana nareo mba tsy hijanona amin'ny fiainona fotsiny fa mba afaka miresaka, afaka mizara zay tsapanareo, zay mety maizimaizina, zay mety tsy azo tsy azo anatin'ny fiarahana amin'ny tompo amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny famakiana baiboly mba vakio ireo olona amin'ny baiboly vakio io satria amin'ny alalany io izy Jesosy milaza inge dinionareo soratra masina izy satria ataonareo avy aminy no azonareo fiainana, tsy soratra masina no azona fiainana fa zao nambaran'i Jesosy ireny no manondro zany hoe amin'ny alalan'ny soratra masina no alalanao an Jesosy, no mahatonga anao mijery an Jesosy dia ao amin'i Jesosy amin'izay le fiainana. Dia mila mandinga soratra masina ianao, mila mijery ianao hoe inona ny ambaran'ny soratra masina mikasika an Jesosy fiainana. Azonao ve zany? Tsy mitondra fiainana zany, ty navakinao indroapolo ary tsisy fiainana ao anatin'ity. Be dia be ny olona mamaky an'ity tsy mahazo fiainana. Be dia be ny olona miaino izay vakiana isan-kalahady sokafana ny jiosy ny aino izay vakiana isan-tsabata enona fa ozy izy Paoly hoe mikatona amin'ny fony tsy mahafantatra na inona na inona. Dia tahaka an'izay ihany koa tsy ity no mitondra fiainana fa ity manondro an'ilay fiainana dia tsy iza fa Jesosy. Dia fantatrao mikasika an Jesosy fiainana rehefa mamaky baiboly ianao. Tao are menanjara fitenenana nareo alefa so le fanontaniana fa hovalentsika arak'izay taritan'ny tompo. Raha misy tsy voavaliko elana tsiny dia melova tsy tompo ho fahalalantsika fa zay mba nomena antsika ny afahana mizara. Efa so rahalahy. Ny fahalomiaravantsika aloha rado ny anarako fa le fanontaniana pastera le nalefako nanontaniako anao teo ihany hoe ara-baiboly inona ny tena atao hoe fahamasinana. Iny fotsiny zany dia ny anankiray ny asan'ny fanahy masina moa zany mivokatra fanahy masina efa amin'ny Galatiana 5:5 iny dia ihany koa ny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra sy ohatr'izany fa hono ty mitsingidingidiny ty ny metrahan-tanana dia sido asan'ny fanahy masina ve reny sa hoe ahoana. Tena maro zany satria nisy ny olona niantso anahy andro zay nanao vietany aminy fa dia toratorana daholo satria mandeha anatona anahy le mpametran-tanana dia mivandranako dia nialy izy fa za tsy enjeraka. Eny ary na atao hoe fahamasinana. Fahamasinana misy zavatra anankiroa ao anatin'ilay izy. Ny tonga dia dikany aloha araka ny baiboly no omeko anao. Ny atao hoe fahamasinana dia tsy izy idirina ny zipo lava sy ny volo lava sy tsy fantatro rehetrarehetra zay mety ho endrika ivelany, tsy izay ny fahamasinana araka ny baiboly. Fa ny atao hoe masina araka ny baiboly, araka ny voasoratra na amin'ny teny hebreo na amin'ny teny grika dia voatokana. Voatokana. Inona tsara? Séparé. Zany hoe ny atao hoe séparé dia zao reto misy vondron-javatra be dia be. Ohatra zany zao hoe andro vary ianao dia ty misy vary ray gony dia manokana ray kapoaka ianao andrahoana amasininao zay le vary natokanao zay izy zany dia any anaty vilany ny asany. Dia zay mihitsy le izy hoe séparé dia ho anaovana zavatra. Ty le vondrona dia séparé izy dia ny antony séparé nazy satria misy ilana azy manokana par rapport amin'le hafa. Ao baiboly amin'izay misy azo zavatra zao rehefa niteny tamin'ny Mosesy Jehova mikasika ny Arona sy ny tarany, atokano ahy Arona mba minjanona ozy izy anao ny fanompoana izay fanany endreko azy. Dia zay ny atao hoe fanamasinana. No séparena navahana izy nesorina teo amin'ny Israely rehetrarehetra dia nesorina i Arona dia zanalahy dia nametrahan-tanana izy dia manomboka eo masina ho an'i Jehova ianareo satria hiasa ho an'Andriamanitra. Zay aloha zany le fanamasinana zay. Séparation. Dia ny fahamasinana amin'izay ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny testamenta taloha dia tahaka an'izao amin'izay. Hiatrika an'Andriamanitra ny Israely dia anomeny didy 10 Andriamanitra sy ny lalàna 340 sy 100. Dia zao ny zavatra ny tenin'Andriamanitra hoe manamasina ny tenanareo farapitso dia iseho aminareo Jehova.
dia ny fanamasinana ao amin'ny boky ao amin'ny testamenta taloha dia rituel, zany hoe fomba mpivavahana, zany hoe misy zavatra arafitra, misy zavatra manokana, misy lalana manokana zay arahana, dia zay vitanao zay parcours zay dia masina ianao ao ambadik'izay. Dia ohatr'izao le lalana hoe tsotra be le izy, ny atao hoe masina ao amin'ny baiboly le testamenta taloha dia sasana ny akanjo, tsy mahazo manao masisiso, dia mahandro tsara, dia rehefa vita izay zavatra izay dia tsy mahazo mikasy behivavy, ndika hoe mikasy behivavy tsy hoe kitika ohatr'izao fa tsy mahazo manao firaisana ara-nofo, fa mitovy ihany zany le izy mitokana, atokana. Dia izay natao hoe fahamasinana ao amin'ny testamenta taloha. Ny fahamasinana aty amin'ny testamenta vaovao satria ny taloha dia aloko ny zavatra izay ho avy, dia fanokanana antsika indray. Teo zany ny zanak'Israely le ensemble, dia eo aloha le zao tontolo zao hoe dia natokana ho an'Andriamanitra ny Israely dia nohamasinina izy zay. Ao anatin'le nohamasinina mbola nisy natokana ho an'Andriamanitra indray dia tsy na fampisorona sy mpisorona be nohamasinina indray izay. Isika indray dia natsoina ho masina. Natsoina ho masintsika dia inona ny dikan'izany? Ity le zao tontolo zao mitovy amin'ilay resaka vary teo. Ity le vary ray gony dia tsy iza fa zao tontolo zao be dia be dia nakaraika-poka Andriamanitra izay hisy ilany anazy. Dia natokana iny, dia nampidirina ny anaty vilany. Dia tahaka an'izay le fahamasinana izay tena fahamasinana aloha voalohany indrindra dia ny fanokanan'Andriamanitra antsika ho azy, ny fiantsoan'Andriamanitra antsika ho azy. Ny fahamasinana zany tsy resaka fitafiana, tsy resaka teny hoe teny masina tonga dia tsisy teny jatovo mihitsy ny rehefa miresaka tsy miteny zany hoe maninona zany fa maninona. Zay masina tsara zay fa maninona tsy masina mihitsy koa zany fiteny zany fa rehefa miresaka ianao maninona. Dia rehefa manao fomba fitenina pastery ohatr'izay natao hoe masina tsara mihitsy. Ry relasiona-bavy ao amin'ny tompo ho ampitomboana aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanany. Haiko le izy masina tsara mihitsy an'izay zavatra. Hoe manana fomba fiteny manokana tsy izay ilay izy fa séparé, natokana. Rehefa natokana ianao dia afa amin'izay zavatra iainanao izay ianao ny atao hoe masina. Atokana ianao dia afa ny antom-pisianao. Afa ny antom-pisiany Israely, tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Mpirenireny, mpandehandeha, fa ny antom-pisiany Israely. Nikarakaraina novokarina izy satria hamoaka ny Mesia dia tsy iza fa Jesosy. Hafa ny antom-pisiany ny mpisorona no hamasinina fa tsy mitovy amin'ny Israely izay mahazo manao izay tiany atao, mahazo manao ny fiainany araka an'izay tokony ho izy, fa ny antom-pisiany ny mpisorona dia anelanelana ny Israely olon-tsotra amin'Andriamanitra masina be. Donc zany reto mpisorona ireto dia manana antom-pisiana manokana. Io antom-pisiana io nahatonga azy no hamasinina. Zay le izy, no hamasinina izy. Dia ny andro toko-piainana, tsy ny andro toko-piainana moa zany fa ny fiainan'ny mpisorona amin'izay, ny famatotra tanteraka amin'ilay atao hoe fisoronana. Dia tsy inona fa manao intercession fanelanelana ho an'ny zanak'Israely. Manota ny Israely dia mifona ry zareo. Dia contrepartie an'izay kosa ny Israely manome azy ny ampahafolony ahafahany mivelona satria izy no hamasinina natokana dia tsy afaka mamely tena, tsy afaka mamboly, tsy afaka miompy, tsy afaka manao zavatra hafa ankoatran'izay niantsoana azy dia mamelona azy ny Israely. Izay le fahamasinana. Sika ndray natokana dia accessoirement daholo ny zavatra hafa rehetrarehetra fa ilay fanokanana antsika ao amin'ny antom-pisitsika izay ny atao hoe fanamasinana antsika. Maninona tsika ohatra ny asaina amin'ny teny araka sitrapon'Andriamanitra tsy ozy izy fomba fitenin'Andriamanitra hoe fomba fiteny maotona satria isika dia natokana ho amin'ny antom-pisiana anankiray dia tsy inona fa ny anangona ny ankohonan'Andriamanitra. Ka mba tsy hampatonga ny ankohonan'Andriamanitra izay tokony ho angonina ho tafotohina ny amintsika dia manao le fiteny maotontsika. Fa ny fahadisoana ao anatin'ilay izy dia zao lasa le fiteny maotona no fahamasinana. Azonareo. Maninona vehivavy tsy manao mini-jupe
tsisy lalana an'izany. Fa maninona tsy manao an'izany? Satria le antom-pisiana tsy anao izay anafotoana na iza na iza, fa anao izay hitaritana, anao izay andresen-dahatra, anao izay hitiavana. Maninona ako manaiko ho ambakaina? Zay ve natao hoe fahamasinana? Lay fahamasinana sy lay fanamasinana dia le fanokanana, fa vokatra izay fanokanana zay dia mitondra tena amin'izay aho. Ohatr'izao le fomba filazantsika azy, natsoina ho masina tsika dia mitondra tena ho masina. Fa tsy mitondra tena ho masina mba ho masina. Ina le mitondra tena ho masina mba ho masina? Amboarina fiteny, amin'izay aho masina. Amboarina ny akanjo, amin'izay aho masina. Amboarina ny tandremana ny sakafo, amin'izay aho masina. Zay ny nanokanana ny zanak'Israely, tsy azonareo hoanina ity fa biby maloto. Satria maninona? Voatokany ianareo dia raha vao mihinan-kinapona nareo dia tsy salama. Raha vao mihinan-kinapona, ireo biby matsiro be hoanintsika ireo nge tsy mahasalama. Tsy mahasalama io kisoa matavy be ohatra n'inona io, tsy mahasalama krevety, tsy mahasalama. Tsy fantatro avy ity karazan-javatra hoanintsika rehetrarehetra ity. Ataoko izany ny idiran'ny coronavirus ao farany. Reny karazan-javatra coronavirus nge tsy niditra tamin'ny omby, fa niditra tamin'ny biby tsy fantatra ny hoaniny lasinoa tany. Dia izay nampatonga an'Andriamanitra nanome an'ireny didy ireny, natokana izy dia nasaina amin'izay izy ny tany nandihy. Dia tsika amin'izay izany fahamasinana aty amin'ny fanekena vaovao, natokana ho an'Andriamanitra tsika dia mitondra tena tsara amin'izay isika. Mitondra tena araka sitrapon'Andriamanitra, mitondra tena izay tsy hanafotoana nefa. Mitondra tena ozy Paoly miresaka any amin'ny Korintianina 1:7 zaho ozy izy afaka amin'ny olona rehetra. Fa atolotro mpanompon'ny olona rehetrarehetra indray ny tenako. Dia rehefa miaraka amin'ny Jiosy dia ohatrandry zalahy. Tsy hoaniko izay tsy hohaniny. Tandrina sabotsy ahako, tsy manao ninina mba tsy hanafotoana anazy. Rehefa miaraka amin'ny jentilisa, ataoko indray ohatrandry zalahy indray. Mihinana miara-mihinana an'izay hohaniny eo fa andreo manafotoana anazy. Zaho olona libre, mahazo mihinana an'ilay hohaniny aho. Hohaniko indray izay hohaniny aloha. Mba nangonako bebe kokoa, voatokana izy. Voatokana izy dia iny fanokanana iny no miteraka ny zavatra hafa rehetrarehetra. Dia izay natao hoe masina isika. Masina. Tsy ilay fitondran-tena ny mandeha meloha, fa ilay fanokanan'Andriamanitra. Fa be dia be ny olona na fitondran-tena ny nalefa meloha, nefa tsy natokan'Andriamanitra. Dia ozy ilay zatovolahy nanatona an'i Jesosy hoe inakay ny tokony ataoko mba tsy hatateraka. Nefa efa vita ilay fitondran-tena complet. Vita tanteraka. Fa henon'ny fanahiny misy zavatra tsy normal any. Mbola misy zavatra tsy mety any. Satria ilay départ ny diso, ilay action tonga dia natao. Izay raha teo ihany koa ny tonga dia torian'ny mpitory filazantsara sy ny mpitory teny hoe mialahy amin'ny ratsy fanao. Aza manao zao, aza manao zao, aza manao zao. Nefa ny départ Andriamanitra aloha manao ilay fanokanana. Dia tsika amin'izay mandeha miendriky ny fiantsoana anareo ry rahalahy. Voavaly ve? Ina moa ilay ray? Ay. Manao Bruce Lee. Misy historique izy ireny. Matetika ny zavatra izay mitranga zao système ny devoly zao dia tadidinareo foana amin'ny fotoana izay iarahantsika amin'ny tompo. Ny devoly dia ny devoly sy ny olombelona moa zany, satria ny ao ambadika raha olombelona dia devoly hatrany. Mahita zavatra anankiray izy dia manao kopia. Zay ny devoly. Zay no nahatonga Satana hoe ange de lumière. Jesosy ilay mazava dia Satana ilay ange de lumière, ilay anjela ny fahazavana. Kopia. Ary ny bokin'ny Apokalipsy dia miresaka izy ny atao hoe antikristy. Ny atao hoe antikristy dia kopia ny Kristy. Fa sandoka. Raha mijery ianao ny vola zany, ny atao hoe vola sandoka, dia mitovy amin'ilay original sa tsy marina zay. Fa tsy vola sandoka izy raha taratasy fotsy nasianao soratra hoe 2,000 ariary. Tsisy olona azonao ambakaina amin'izany. Fa ny vola sandoka dia mitovy couleur amin'ny vola tena izy. Fa amin'ny anaran'ilay ruban kely eo ampovoany. Filigrane. Le filigrane fotsiny tsy hita. Iny ary rehefa manomboka hitan-dralahy ny fanaovana azy, mpanao vola sandoka euro tena ay.
tena ratsy maso enjana be tsy mahalala différenceny dia ohatran'izay mihitsy ny devoly nanao étude manokana n'izy io mihitsy ny aho hoe inona ny fandehan'io tantara io ahoana ary tsy horery ihany fa ny mouvement rehetrarehetra na inona izay fomba fitrangany eto an'ivo zao tontolo zao dia niainga tamin'ny zavatra tena izy daholo fa avy eo misy olombelona manao kopia misy olombelona mametraka formule ohatra tsotra resako taminareo ny resako aminareo tamin'ny 1901 rehefa mivory ny olona roapolo teo eo 1er janvier 1901 dia nivory ny olona nanao alimbavaka ny olona zany réveillon tao anatin'ny réveillon amin'izay dia nisy olona vehivavy ray nyteny amin'ny teny tsy fantatra du jamais vu tao anatin'ny tantaran'ny eglizy akoatra ny atao anatin'ny baiboly 750 taona tsisy olombelona nyteny amin'ny teny tsy fantatra ka voasoratra amin'ny taratasy mety nisy tany zany fa tsy voasoratra fa tampoka teo teny amin'ny teny tsy fantatra le vehivavy gaga ny ray trano hoe way ahoana ty zavatra ty tena izy io sa tsy tena izy dia nijerena le vehivavy hoe manahoana ny fiainany ohatra ny azo inona ihany dia nanomboka nihitatra le tantara nomboka nisy le mouvement dia ny tombo nandroso amin'izay ny andro sy ny fotoana natsofoka raha olombelona le osintsika ozy ny fiteny koa zay maimbo-olombelona nampidiry ny formule navoakany amin'izay fa ny atao hoe batisa fanamasina teny amin'ny teny tsy fantatra lasa doctrine mpiangonana ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ary izay tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia atahorana overiny amin'ny fahaverizana mandrakizay ary afa baraky eo an'ivo fiangonana rehetra fa ny olona rehetra miantsoantso rabababashira rababababa ianao tsy hitanao zay tenenina ozy ny olona devoly ty devoly dia ohatrany devoly ianao zany ao anatin'ilay izy natao formule le izy zay le diatanandra olombelona tao anatin'ilay izy diatanany satanako ao anatin'ilay izy lasa marobe ny voafitaka fa ao am-piangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra rehefa tsy omen'ny olona koa ny vola tonga dia vadika teny amin'ny teny tsy fantatra za vadika biby fa aza medaladala amiko mihitsy a so dia hoe inona dia enonao le faux amin'izay ao anatin'ilay izy fanenon'le faux tsy fruit de l'esprit no mivoaka le teny amin'ny teny tsy fantatra napetraka fa tsy fruit de l'esprit no mivoaka fa zavatra hafa mihitsy satria manino nisy diatanandra olombelona nisy vanim-potoana anankiray tao anatin'ny tantara tory teny anankiray ny atomboan'ity resaka ity zany dia ina moa misy fiangonana anankiray zay tsy tadidiko tsony ry tompo dia le karazam-piangonana ty karazam-piangonana le nyresantsika teo hoe tena faran'izay mitandrina ny resaka fitafiana atao hoe famasinana zany amin'izareo tena impeccable ary io fiangonana io tsy mahazo mifandray mihitsy ny mpino ao amin'ny olona zay hoe mpanota sy ny sisa rehetrarehetra tamin'ny vanim-potoana anankiray anefa dia nikasihan'ny tompo tantara efa 300 taona tany ho any ty resako ty fa tsy hoe voaingana fa zao tsika vao mahita le sinema be ty fa efa tany amin'ny 300 taona le izy dia nisy olona rahalahy anankiray nikasihan'ny tompo dia nyresahan'ny tompo izy mandalo amin'ny toerana anankiray foana izy zany dia efa ela be ka nisy amin'ny boîte de nuit zany fandihizana amin'ny alina dia olona misotro sy ny sisa rehetra dia mandalo amin'ilay toerana izy dia eno ny feo an'ny tompo miasa ny anatiny any ndany ianao miditra ao dia ozy izy le rahalahy zavatra toeran'ny mpanota ange io e ozy ny salamy voalohany sambatra ny olona tsy mandeha ny lalana fa le amin'ny mpanota ka ahoana ny dirako ao efa miala mandeha ao anatin'izany miala amin'ny anaran'i Jesosy zavatra efa combat spirituel be misy asan'ny devoly tsy takatra saina izany miala amin'anaran'i Jesosy fa isaky ny mihetsika ozy izy tena mipetraka ao am-poko foana ndany ianao miditra ao dia niditra izy farany rehefa niditra amin'izay izy misy olona mandeha misy olona misotro labiera misotro toka sy ny sisa rehetrarehetra inona ny ataoko eto ry Jesosy ozy izy janona eo izy inona ny ataoko eto Jesosy inona ny ataoko eto izy mbola njorojoro iny ny sipana anatiny vo mainka ny ampony loza ny tena efa miaro tena hoe
efa hoe miditra amin'ny tsy fanao a mbola misy zavatra manjo ihany koa inony ty ahoany ty ndao andio izy le vehivavy raisiny nandia ngarainy le mozika amin'io tsy hoe asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako a zavatra hafa mihitsy fa tsy mety zany lasa niraikitry ny balina zany tsy hitan'izay atao tsy henony mihitsy le hoe inona no ataoko eo ny anina ataoko izy sisa vita le dansa nandoalika teo ampovoan'ny trano dia ozy izy nakipoko Jesosy io vonjeo reto olona reto zay fotsiny nataoko Jesosy io vonjeo reto olona reto vonjeo reto olona reto vonjeo reto olona reto na masoko mikipy fa henoko misy midoboka menjera le olona ao anatin'le salle misy mouvement menjera le olona tsisy kastanana tsisy ninina fa zay fotsiny vonjeo reto olona reto inona zany misokatra amin'izay masony tsy mbola nisy an'izany tantara zany tany aloha fa nisy amin'izay teo inona zavatra nitranga taona vitsy taty aoriana nikatona le bara sy anina io lasa trano fanompoana le izy noho ny avy eo dia hitanareo mahita an'izay amin'izay raha olombelona maimbo-olombelona dia izay zany ny atao hoe asan'ny fanamasina rehefa misy manidina rehefa misy mikody rehefa misy mienjera ka nitanjotsika mandrakaka manomboka izao ahoana ny ampienjera olona fa izay ny pirofo fa ny asan'Andriamanitra azonareo mitovy amin'le resaka teny amin'ny teny tsy fantatra teo mihitsy izay ny pirofo fa miasa Andriamanitra misy tanan'olombelona tsy mamelan'Andriamanitra anao arak'izay nian'ny fony izy nge manao zavatra ray amin'ny vanim-potoana ray amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly nge indroany tranga ny rivotra tao amin'ny premier étage tonga fanamasina dia tahaka ny rivotra fa tsy mahita tantara tsony ianao ny verina fa raha olombelona te amerina an'izay zavatra izay dia lasa mitady rivotra amin'izay hoe tena dia misy an'le manao helikoptera aliskoptera ao anatin'ny nareo angamba mbola tsy nahita an'izany tamin'ny 30 taona lasa zany ataon'ny zalahy mitsoka kopahana amin'ny palitao ahodikodina iny ny sasan'izay fa nahita an'izany hoe petera hono nandray fanasitranana ny olona tamin'ny alalan'ny aloka azindra la projecteur mitifotra be detony marary any izy lalovan'ny aloka an'le olona zany misy miorakoraka tokoa amen alleluia fa zany zavatra rehetra zany olombelona daholo tsy Andriamanitra rehefa miasa amin'ny fotoanany dia amin'izay itiavany azy amin'ny fomba tsy takatra ny sainao ary ny pirofo ny asan'Andriamanitra dia misy fiovanany anaty foroiany anatin'ny fo fa tsy zavatra ivelany fotsiny ihany na tsy olona io ary no miova ny anatiny ihany fa izy mety mandray fanasitrana fotsiny fa misy olona mandray impact an'izay any anaty any lasa miovany any anaty lasa olona vaovao ao amin'ny Kristy dia izay ny ahafantarantsika izay ny ahalalantsika ny fanahy monde spirituel izay misy antsika ankehitriny fa marobe ny olona milaza fa misy asa fanamasina ato hoe fa le anankiray tsofina fa efa fantatritsika ankehitriny fa tena misy danse Bruce Lee mihitsy ny any am-piangonana amin'izao tonga dia tena fahoany alany tena ndraindray tsy elala izy fa mbola rahalahy ihany aloha fahoany rahalahy ny tenina nefa heninao faneniny hoe tena tokony elà mihitsy ny teneninao fa tsy rahalahy tsony raha zany faneniny zany fa elà mety amin'izany fa zany hoe mbola ao am-piangonana aloha dia enonao sy hitanao lay fo ao anatin'izany tsy anara-piangonana ny teneniko fa lay fanahy izay raisin'le olona lay fanahy izay miasa ny anatin'le olona tsy mamoaka n'lay vokatry ny fanahy tsy mamoaka n'lay vokatry ny fanahy manala ny olona amin'ny fitiavan-tena sy amin'ny fiheverana ny tena ho zavatra fa vao mainka mampitombo ny ego an'lay olona sy ny ego an'lay mpitarika lasa moi sy je suis zany ngeny atao hoe fizaozaony izao mba jereo kely hoe aizany misy ny vokatra ny fizaozaony vokatry n'inona ny fizaozaony vokatry ny nofo zany fa tsisy an'izany eny vokatry ny fanahy dia nefa ilay zavatra aseho ety ivelany lazaina fa zavatra ny fanahy dia anjaranao no mizaha toetra amin'ny maha-olo ny fanahy ianao mandinika ao anatin'ilay izy hoe afa amin'ny tompo marina ve zany izay marina ve ilay izy ina manafantaniana hafa
Matiany anarako. Fantaniako pasteur hoe satria tsika tsy ao ambany lalàna intsony dia inona indray zany no hamaritana ny atao hoe ota. Dia ny fantaniako faharoa koa hoe misy hoe taria amin'ny fanahy dia misy hoe taria amin'ny filana. Dia tsika nefa nofo dia matetika tsika taria amin'ny filana. Ohatrany hoe noana zao dia efa filany nofo izay mitafy dia aiza ho aiza zany atao hoe filany nofo eo amin'ilay fiainantsika mihitsy. Dia ny fantaniako fahatelo hoe ahoana no mihazona an'ilay fiarahana, ahoana mihazona an'ilay relation amin'ny tompo zany, satria raha apetraka lalàna ilay mivavaka dia atao sistematika ilay izy dia mety. Fa rehefa hoe tarihan'ny fitondran'ny tenanao fotsiny ilay izy dia indraindray milatsaka, indraindray miakatra, indraindray ohatrany hoe misy problème ianao dia mazoto be hivavaka, indraindray ianao mahazo fitahiana dia lasa misy mouvement be zany. Ahoana mihazona an'iny hoe atao vadika averina lalàna indray hoe tokony hivavaka foana na te hivavaka na tsy te hivavaka, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Eny ary, lefa tsika tsy kelikely. Ina moa ilay voalohany? Ota. Ny ota. Définition ny ota dia efa hitantsika be dia be izy ao anatin'ny Matthieu ao, Matthieu 5. Ozy aho hoe nataon'i Jesosy mise à jour ilay izy. Ozy izy nisaotra masina milaza hoe ny ota dia ny fandikana ny lalàna. Dia ilay lalàna tsy tapitra amin'ny didy folo fa nomen'i Jesosy mise à jour ilay izy. Ohatra tsotra zany ao anatin'ilay izy hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahy, izay rehetra manao hoe fokelahy dia efa mendrika asiana an'izao. Izany hoe any amin'ilay fahatezerina sy any amin'ilay fokelahy dia efa fahotana. Izay rehetra mijery vehivavy ka mila azy am-pony na izay rehetra mijery lehilahy ka mila azy am-pony dia efa manota sahady. Izay rehetra manao vakio io hoe Matthieu 5-6-7 misy an'izany définition sy redéfinition an'ilay fahotana zany daholo. Izay rehetrarehetra zany any anatin'ny fanahintsika any ka tsy micoïncide, tsy mifanitsy amin'ny en'Andriamanitra dia efa fahotana sady. Misy fotoana fampizara hoe raha zao no diovin'ny rano Jesosy amin'ny 12 zao eto Madagasikara, dia raha ho avy Jesosy amin'ny 5 ka tsy handalo, tsy hanadio any rany ao anelanelany amin'ny 12 latsaka 5 mandra-patongany amin'ny 5 dia olona mpanota ihany ny ahitany amin'ny 5, olona maloto ihany ny ahitany amin'ny 5, ary very ihany. Io zany tena zavatra incontrôlable amin'ny maha-olombelona. Zay no nahatonga an'i Jesosy nilaza hoe tsy misy nge makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Satria tsy azo hamarinina fotsiny isika amin'ny zava-bitantsika sy ny zavatra tsy vitantsika, amin'ny zavatra nataontsika sy ny zavatra tsy nataontsika. Vao mivoaka ny trano eto isika dia isy aminareo andeha bus dia efa ho tafitohina sahady. Izay fatafitohinana izay nefa dia efa fahotana sahady. Isy aminareo mitady voadonan'ny tôbila ohatra dia efa misy zavatra sahady. Misy aminareo efa hiady amin'ny resevera sahady. Tsy incontrôlable io mombantsika io. Tonga any an-trano ianao nisy nandoro ny vary efa vary ve sisa mbana saina nandrahonao. Ny loka efa vita katriny narainy dia nidoranao koa ty vary tsy manatsiny. Verinao tsy fahotana moa zany. Fahotana zany, dépôt ana péché zany. Izay no mahatonga le hoe tsy marina, tsy azo arana fotsiny amin'izao le hoe nilozan'i Jesosy ny 9:9 navotany ray amin'ny fahadisoana andraisany. Amin'ny fotoantsika lozan'i Jesosy na dia 2 segondra monja ho very any amin'ny elo isika. Fa ny rany Kristy no manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy ny fitandremako an'izao sy ny tsy fitandremako an'izao. Verina kely tsika amin'ilay resaka raha teo. Ny fitandremako an'izao dia mba hampatonga tsy hanafotohina ny hafa, hampatonga fitondrantenako ho emboka manitra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria izaho manolotra ny tenako mba ho fanatitra tsara hamonjena ny hafa.
fa tsy ino no lalana zay amonjena fa raha za dia mitoy manota foana amin'ny zavatra teneniko amin'ny alalana reto tsy mpandrenesana dimitsika reto zany no tenenan Jesosy hoe raha masonao no mana fotoana dia manino izy ongoty izy hiala teo raha reny ny tanterana angambany olona pomaso tapaka lela tsy sofina tapatongotra tapatanana tonga eo anatrehan'ny tompo zay daholo dia hoe indreto zay Jesosy nafoiny momba ny tenanay rehetra satria tena enjana loatra le fiainana teny ambonin'ny tany zao sisan'ny farany satria ireo momba ny ratsambatantsika rehetra ireo dia mitondra fahotana mamatsy fahotana foana ny anatintsika ary ny olona conscient zany dia nisy karazana olona zany nampatonga an'ireny olona manao moanina reny mitokana izy miala amin'ny fiarahamonina misy ihany koa ny atao hoe moanina manao vœu de silence natao hoe manao vœu de silence dia manao fianianana manao voady izy fa tsy hiteny intsony izy mandrakizay dia mifampijerijery fotsiny izy samy moanina eo dia rehefa fampiaraba dia rehefa nona dia rehefa mangetahita zany dia baiko moana sisa hita hoe tena be loatra fahotan'le vava dia aloha akombona tsy tenenina tsony io fa na inona inona ezakezaka raha olombelona ireo rehetra mpandrenesana eo amin'ny vatantsika ireo dia mampiditra fahotana foana any anatintsika ka ny atao hoe ota dia izay rehetra mivily amin'ny lalana tsisy izay rehetra mivily amin'izay sy tena sitrapon'Andriamanitra zay voalohany. Ina moa faharoa? Filana. Ny atao hoe filana dia zao mila fantatritsika baiboly no resahana. Ny atao hoe filana dia tsy ilay besoin, tsy besoin ny voasoratra ao amin'ny baiboly fa convoitise. Inona ny atao hoe convoitise? Inona mahasamihafa ny besoin sy ny convoitise? Ny besoin dia ilay zavatra ilainao. Zay zany mila hitandremana kely amin'ity baiboly malagasitsika ty. Atao anatin'ity misy atao hoe fijejojejona. Dia lasa ny olona mandika izy amin'izay raha vao manao vakana. Fijejojejona. Atao raha mbola misy hoe firandranam-bolo. Dia misy mahita an'izany tena tsy mahazo mirandrana tsony. Voarara amin'ny baiboly ny firandranana. Fa ny mahatonga le dika teny malagasy zany problematika tamin'izany. Tamin'ny 1800 mantsy nadika ity baiboly ity. Dia rehefa namaky baiboly teny anglisy dia ndika le firandranam-bolo hairstyle. Zany hoe style am-bolo. Dia tsy mba nalalay style am-bolo ankoatra ny randrana zany raha malagasy. Tamin'ny taona 5,790 ka natao hoe hairstyle dia firandranam-bolo. Dia misy zavatra ohatrohatran'izany zany atao anatin'ity baiboly ity. Dia ilay filany nofo amin'izay lasa mifangaro le besoin sy ilay convoitise. Ny besoin dia zavatra normal amintsika olombelona. Mila sakafotsika, mila ranontsika, mila développement ny saitsika, ny atidohantsika, mila manao zavatra izy fa raha vao tsy manao zavatra izy dia matoritory kamokamo ianao miteraka zavatra maro be dia be isan-karazany dia zany zavatra zany besoin naturel zany. Mila mandrotsika, mila midio tsara, mila mibango volo fa tsy hoe mibango volo fijejojejona tsy mety zany zavatra zany. Fijejojejona mampiadipiady loko tsy izy zany fa misy besoin naturel. Fa ny olany baiboly lay atao hoe vokatry ny nofo amin'izay dia le convoitise de la chair. Io convoitise de la chair io dia fanahy. Tsy zavatra tsapahitanana io fa fotom-pisainana ny anatintsika any. Hoy izy ny Jaona voalohany 2:4-10. 2:4-9. Ny zavatra eto amin'izao tontolo izao izy dia tsy misy afa-tsy filany maso filany nofo rehaka momba an'izao fiainana izao. Ny atao hoe filany maso sy filany nofo amin'izay dia ilay esprit izay miasa ao anatinao. Mijery ohatra ianao zany kiraro eo amin'ny vitrine. Dia tsy ilay kiraro ny olana fa ianao le manana efa 50 isa
dia mbola mifona amin'ny Jesosy any Jesosy mamindra fo amiko amin'izany mbola tsy manana an'ity fisiaty iny. Tsy tatiko ity Jesosy malala. Afa ataoko roa alina ndrakitra amin'ny lahady fa aloha ity mba vidiako lony. Zay na atao hoe convoitise de la chair. Zavatra any anaty any manosika anao. Zavatra anankiray izay efa mihoatra. Zavatra ray izay efa mihitatra le izy. Ny rehaka momba an'izao fiainana izao dia zao rehefa azo daholo ty karazan-javatra rehetrarehetra ity dia lasa iny no ireharehana. Avy amin'ny hoe rehaka ny fototeniny reharea dia iny amin'izay zay natao hoe filan'ny nofo zay. Le nofo mila asoasoana, mila atao ambonimbonina. Manao akanjo tsaratsara ianao dia raha vao tsisy miteny hoe ary tsara izany ary tena nareky mahita aizaky nivitananareo antony vao tsisy miteny an'izay dia raha maimaina kely zany any anaty raha tsy mahazoazo aina. Zay natao hoe filan'ny nofo any amin'ny esprit any. Any amin'ny esprit any. Tatato député raha vao tsy misy miaraba hoe miaraba monsieur le député. Miaraka amin'izay miankoaka kely zay. Ngandrina. Raisina tanandroa. Raha vao tsisy an'izay dia maimaina ny any anaty. Pastera raha vao misy miantso hoe rahalahy. Any anaty any miova vitoboko ny fo. Teo 70 manomboka miakatra 80-85 mbola sin'le rahalahy koa rehefa avy eo ampitombony ihany. Désolé izy rahalahy. Zaho tsy rahalahy ny anatiny any efa tehiteny zaho tsy rahalahy, zaho tsy rahalahy pastera zao. Afarako tsara reto rahalahy ivoaka pastera reto rahalahy foanareo. Koa dia mieritreritra lasa pastera ve dia tsy azo antsoina rahalahy foana. Rahalahy foanareo na pastera ary fa misy filan'ny nofo. Dia hiteny mihitsy ao anaty ao. Dia zay natao hoe filan'ny nofo le ao anaty le mihodina ao. Dia iny ny fahavalon'Andriamanitra iny. Iny manohatra n'Andriamanitra iny. Fa tsisy idirany amin'ny manohatra n'Andriamanitra na ihinana vary sy laoka ianao na tsy ihinana. Na isotro Coca-Cola ianao na tsy ihinana. Reraka eo fotsiny ianao za tsy isotro an'ity, za tsy ihinana an'ity, za tsy ianao an'izao. Tsy mampiova n'inona any amin'ny nofonao zany. Fa le nofo le manosika anao iny mihitsy. Le mampiredareda ny filana ny anatinao. Mazava kely sa tsy mbola mazava? Dia tohizana sa atao fanontaniana fahatelo? Mbola misy fahatelo ka andraso. Sa ny ianao amin'izay ihany? Ina le fahatelo moa? Izy io mifandray amin'ilay resaka anao teo ihany. Galatiana 5:5-10. Ozy izy saotra masina hoe fa hoy izaho mandeha araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Raha ohatra ianao ka hoe azo ataony miezaka indray mandeha indro fa raha andeha amin'ny fiezahana foana ianao dia tsy mahasoa anao zay zavatra zay. Tsy mahasoa anao zay. Raha amin'ny fotoana ianao mba ampanina kely ohatra dia mba azonao atao système D le zavatra. Fa raha isaky mihetsika système D foana sy mba le fera dia atao amboarina kely. Mila soloana amin'izay iny. Fa mipoky ny farany. Dia ohatran'izay ihany koa le miezaka. Tsy voatery ratsy fa tsy fanao foana isaky mihetsika. Fa ozy saotra masina hoe mandehana ianao araka ny fanahy. Ina dikany hoe atao hoe mandeha araka ny fanahy, ny atao hoe mandeha araka ny fanahy dia mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy pa natateraka an'izany. Vao maraina ianao dia mianatra mijery an'i Jesosy. Ity vatanao ity zany nietsika izay tokony ataonao dia ity vatanao ity dia baikoninao hitadin'ny tompo. Hatreo ihany ny limite, hatreo ihany ny ianao. Ny vatana tsy baikona hivavaka adin'ny ray na hivavaka adin'ny roa. Fa baikona ny vatana hoe mifoha ianao. Okizay ny torimaso. Ozy izy ao amin'ny bokin'ny Oabolana hoe misy tany Solomona mihitsy hoe nanao ozy izy dia ressent kely nge le kamo lay malaina ozy izy. Mbola tory ihany. Ohatran'izao zany pôzy ilay izy. Iarainy matory dia foaziny. Foazy e! Izy manao ohatran'izao tsy maray tena reny.
mbola tory ihany, mbola no tanana kely ihany ohatr'izao zany le mano tanana le efa miboriso ohatran'izao dia ohatran'izay. Misy décision mila raisina, tonga maraina dia misy décision mila raisina hoe za hivavaka, tonga ny atoandro na tsy fantatro zay période hivavahanao, za hivavaka. Ianao tsy te hivavaka, ny vatanao te hanao zavatra hafa, tsy voatery ho ratsy le zavatra hafa, fa zay ny atao hoe tsy lalàna zay fa self control, fahonona ny tena. Dia nefa ozy izy Sotra Masina milaza Timoty 2:1-7 hoe isika tsy nomena fanahosa, fanamalemy, fanahy tsy mavita ninina, fa inona? Fanamahery. Dia fitiavana dia inona? 7 fahonona ny tena, self control. Afaka ianao zany mifehy, afaka ianao mibaiko ny momba ny tenanao, ka tsy lalàna zay, fa zay le self control zay afahanao manapa-kevitra iain'ny tompo azy ao. Fa raha ohatra arahanao be fotsiny amin'izao ny any anatiny hoe la za hivavaka rehefa miteny Jesosy hoe mivavaha ianao anaka, tsy andrean'izany ianao, sahirana eo ianao, fa ianao no manana self control ianao an'izao dia ny tompo mitarika rehefa avy. Zay eny ary manaraka. Misy fanontaniana kely pastera tsy mazava amiko. CN ny anarako. Fanontaniana kely tsy mazava amiko. Matio 12 amin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana fa tsy nahita. Dia hoy izy hoe ody any amin'ny tranoko izay nivoako ary rehefa tonga izy dia hita fa foana ny trano sady voafafa. Dia nandeha izy dia nitondra fanahy 7 hafa niaraka taminy izay ratsy lavitra noho izy. Nefa ran'izany olona izany dia ratsy no voalohany. Ny tena fanontaniako pastera hoe amin'ny fomba ahoana ny nivoahan'ilay fanahy maloto tao amin'ilay olona, nefa raha ity tantara ity izany ohatran'ny hoe tsy nanana an'i Jesosy ilay olona. Ina moa? Zavatra roa samihafa ny délivrance sy ny fananana ny Kristy. Tsy ho fampiankin-doha eo. Azo ataony manao délivrance dia afaka ny demonian'ilay olona, fa janona ny fiainany ihany izy. Janona ny fiainany foana ihany izy. Fa tsy voatery hoe izay rehetra nanaovan'i Jesosy miracle mitovy amin'ny aretina ihany. Dia be ny olona sitrana atao amin'ny Baiboly, fa tsy izay nalehany, tapitra ilay efa nasitrana na dia izay. Dia ity tantara ity demoniaka ilay olona, misy fanahy mifehy. Dia inona nataon'i Jesosy fotsiny? Bon, izy moa zany tsy mitantara hoe olona tena nisy ilay izy, fa mitantara fotsiny hoe ohatr'izao zavatra mitranga. Norohana ilay devoly dia afaka ilay devoly. Fa rehefa afaka ilay devoly, tsisy tantara hafa intsony. Izay dia ilay hoe foana ny trano. Pokaty, tsisy ninona ilay trano. Tsisy famonjena voarain'ilay olona. Dia miverina amin'ny fiainany andavanandro ihany izy. Dia anao filazany azy misy fanahy 7 ratsy hafa noho izy, izay ho avy. Rehefa avy mandehandeha any izy tsy mahita lalana izy dia ny tranoko kay mbola ohatrany hoe mpanofa trano zany dia niala tao izy dia kay mbola tsisy niditra kaikyo. Lao za mba hiverinao ihany miaraka amin'ny namako hiditra ao. Dia ohatran'izay ilay izy. Fa ny olona izay nandray ny famonjena, nandray ny fanahy masina ka lasa depolin'Andriamanitra izy rehefa avy eo. Izay no tsisy fitoerana ho an'ny demoni. Tsy midika izany hoe raisy ho fanahy masina mba tsy ho fitoerana ho an'ny demoni ianao. Fa izany zavatra ny kado fotsiny, zavatra omena fotsiny izany rehefa avy eo. Fa izay ilay izy izany tsy azo atao famaritana mihitsy hoe misy Jesosy ny olona iray satria afaka ny devoly. Na fiarahamonina ringentsika mahita an'izany zavatra izany. Afaka mahita izany tsika hoe ianona tena ohatran'izao taloha fa izao izy afaka fa mitohy amin'ny fiainany fotsiny izy, tsisy Jesosy izany ny fiainany fa izay fotsiny. Izay zao nahita an'izany tany Marivoay, olona tena nisy possession démoniaque, délivré soa matsara mihitsy ilay olona.
fa rehefa avy eo hitanao tsisy confession na Jesosy zany henonao any anatin'ny fanahiny fa olona miaina tsotra normal no fiainana maha olombelona tsotra fotsiny dia ohatran'izay endrika lazain'i Jesosy io. Mbola misy faraparany ve? Za tapitra. Neneny anarako misy fanontaniana pastera kristianina zany hoe efa nandrain'ny tompo efa hita mihitsy zany efa nandrain'ny tompo efa nampiditra an'i Jesosy eo am-pony ilay olona hoe azoko tenenina koa efa teo nanorina fiainana teo ambony vatolampy dia efa maninona pastera manana fahafatesana ratsy be ilay olona nefa zany hoe izay zany efa tiako anontaniana fa ela fa tonga zany ilay fotoana dia efa maninona izy pastera manana fahafatesana ratsy be mihitsiny dia fanontaniako manaraka an'izany hoe kristianina zany efa nandray an'ny tompo dia tsy hoe te ho faty na hoe ahoana fa mba te hanontany aho zany hoe azo angatahana ho tsara ve fahafatesana azo ahoana moa zany hoe azo hoe ho tsara fiafarana zany hoe mba ho tsara fiafarana zany fa tsy hoe ho ratsy fiafara be nefa tena hoe tsy ataoko hoe 100% zany fa 90% zany le olona tena hoe nandray an'ny tompo dia izay zany mba fanontaniana tiako apetraka mampatsiaro any fanontaniana voalohany indrindra napetrako fa tamin'izaho vao nandray ny famonjeny zany tadidiko ilay toriteny tantaran'i Jonathan Saul maty tamin'izay fotoan'izay dia paster Sylvain Rahery-Vatraina ny toriteny tamin'ny alam-bavaka moa zay tena anontaniako izay zavatra izay anontaniako mihitsy ny aray no rahalaza fady fa maninona moa zany maty Jonathan nefa Jonathan mba tena olona nafinaritra dia niaraka maty tamin'ny Saul izy Saul efa hitantsika fa olon-dratsy tsy hita angiarainy izy avaly fa dia davosetsy ho faty izy zany zay fotsiny nafany davosetsy ho faty izy zany maty fotsiny izy dia zaika zay fotsiny fa manahirana be fampitady amin'izany fa zay maty izy zay sary zay no mahatonga antsika mieritreritra n'izay zavatra ohatran'izay dia satria misy zavatra tafapetraka be any anatin'ny saintsika ohatra zao hoe mikasika ny testamenta taloha ohatra rehefa miresaka ny soratra masina ny fitantarany zavatra ao zany hoe ohatrohatrany ahoana ny sarisary misy sarisary zany mipetraka any anatin'ny saintsika hoe zany mpanompon'Andriamanitra zany olona ao Jesosy zany rehefa maty manafatrafatra farany izy ny aliny rakizy eo raha isoa Jesosy henoko fa atomitra ny androko dia fo maraina dia izy tsy mifotsony dia tena hoe mandry am-piadanany tena dia misy ankolona manao ohatran'izany rehefa maty ilay olona dia jereny amin'ny paoziny eo raha ohatra ilay olona motomoto be mihitsy maty tena hitako amin'ny paoziny io fa tena henony sady hoe any amin'ny fahaverezana izy dia raha vao ilay olona somary ohatra mitsikitsiky izay eo amin'ilay zavatra zany le fofinaina farany hitako miadana amin'ny fanahiny any paradisy iny ka any paradisy iny jerejere miramirana tsara mihitsy zany zavatra zany dia tonga dia ataoko ohatrany hoe légende urbaine zany zavatra fomba fisaina n'olombelona fotsiny zany caricature napetraka ny olona nge rehefa resinao lahatra ohatra zany hoe olona eo fandriana ho faty eo vitsy kely ny olona hoe efa ho faty zao izy dia mbola iziriziry be hoe zao tsy amela fahotanao zany fa ny akamaroan'ny olona efa tandindomin'le zavatra izy hoe na ino na tsino aloha alefa ihany fa tena efa ho tapitra tia ny filma iziriziry eto sao dia mba tia ny anavitra alao tonga dia hoe ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao avereny zao vavaka zao averiko mihitsy ny averiko sao dia atao indroy intelo mapety azy fa anaovako azy tsara mihitsy
dia vita izay zavatra iray dia mafana fo be koa mitory teny tena nandray an' Jesosy izy alohan'ny nahafatesany tsikitsiky falifaly tsara izy émotion zay zavatra izay tsy azo amaritana mihitsy an'izay ny famonjena sy ny tsy famonjena fa ny olona famonjena ny tontolo famonjena dia any anaty tontolo ara-panahy ny fahafatesany Ananiasy Safira ny loza be vo nyresaka fotsiny tamin'ny Petera dia nanontany izy ny Ananiasy hoe asan'ny apôstôly 5 ry Ananiasy reto ihany va ny vola vidin'ny tany ozy Ananiasy namaly eny tompoko reo ihany kodo maty tsy nandray osotra fa maty tonga vany Safira nanontaniana ihany koa reto ihany va ny vola vidin'ny tany eny tompoko ozy izy Petera zany ny figadogado ny tongotry ny olona izay avy nandevina amin'ny vadinao aka ny fatinao ihany koa raha fomba fijery amin'ny maha olombelona fotsiny tonga dia direct en enfer zany tantara zany fa lay zavatra nefa lay tranga tao anatin'ilay izy dia matoa nokapohina izy mivady dia manome explication Paul any ambokiny Korintianina 1:20 raha faizontsika dia mba tsy ho tsaraina miaraka amin'ny tsy mino ka dia misy aminareo farofy ary misy efa nodimandry faizina mba tsy ho tsaraina zany hoe le fomba fahafatesana tsy azo amarana velively no hoe hoaizy ny olona iny na tsy hoaizy ny olona iny fa amintsika olombelona zany fahafatesana zany tena hoe mampalahelo hoe tena ontseriny fo rehefa misy cortège 4-4 mitondra le zany ka tena nahazo voninahitra eny kajy eny mboninahitra ny maty sy ny velona fa moa tsy mahay an'le izy fa zany mahasambatsambatra ny amintsika olombelona fa amin'Andriamanitra zany tsinotsinona zava-poana ity vatana ity dia zao ny filazan'i Jesosy azy ny nofo tsy mahasoa inana inona ny fanahy ny mahavelona zao ny filazan'i Jesosy azy aza miariarena mety loha fa miariarena maharitra mandrakizay fa raha misy fahafatesana tena mampiatrehatra ngedy ny Jesosy tonga dia fahafatesan'olona ratsy faratapony indrindra nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ary fahafatesana mampiatrehatra manaraka ny Jesosy dia ny tantaran'ireo apôstôly ohatra zao ny Peteny Paoly nga Paoly natory dia nanao veloma farany an'i Timoty nanoratra epistily farany ho an'i Silasy tsy izany ngeny fahafatesany fa nitaritarisiny erak'izao vazamototra izao ny gadra nandritra ny 13 taona tapitra ny 13 taona coupé zozo zany ny fahafatesan'i Paoly ny fahafatesan'i Petera maty natsongoloka ny fahafatesany tsy maty moa zany Jona apôstôly fa ny tantaran'ny Jona ngeka nanaovandra-lavilany be dia nasiany menaka tao dia saika hanaovany frity tao natsofony tao anatin'le menaka mamay fa par miracle tsy maty Jona dia nalefan-dry sestany tany amin'ny nosy Patmosy dia tany izy maty ny akamaroan'ireo olona rehetra ao anatin'ny filazantsara ry Isaiapa aminany notsofaina atsongoloka dia didina avy eo ampovoany fahafatesana olona ratsy zany fahafatesana olona izay tonga dia ozy izy fiarahamonina hoe tsisy zany fa ilazako amintsika fa tsinotsinona daholo zany tsika olombelona manana fihetsepo mazava kosa aloha hoe izy aloha ny teo faty hoe tena accident be vadika in-20 le tôbila dia tsy navoaka tao izy tsy hitatsony hoe nahafantarana azy sisa dia le randram-bolony iny sisa fa niendriny tao fa tsisy ny raisina tsony tsisy olona teo faty ohatran'izany raha te hangataka an'izany ianao mangata fa tsy zany ny zava-dehibe raha napavy le fiainanao amin'ny Kristy ny zava-dehibe ina voaraiko atao anatiko dia rehefa voaraiko izay tsy maninona tsony izay fahavelomako sy fahafatesako ozy Paoly miresaka hoe navelontsika amin'ny tompo maty tsika amin'ny tompo tsy solona an'izany ary tsy zany ny amarany na inanaina tsy zany ny ilazana hoe nandray marina izy sa tsy nandray voavonjy izy sa tsy voavonjy so dia nanota ary izy zany koa mantsy mbola le tena inona ary niotan'ity olona dia le andro no afisaka be ohatran'izao tamin'izy lasy ny tena nanao ratsy io nanao ratsy io fa tsy zany le izy
sy endrim-pahafatesana sy tsisy mamaritra na inona mihitsy fa ny amin'ny tontolo ara-panahiny no antoka tany Maurice tany ohatra zay moa zany zavatra hoe mbola tsy tena hoe explication fa filazana fotsiny hoe izay mifandela izy tantara anankiray tany Maurice resako aminao tantarana mpivady pasteur ray tao Maurice tany amin'ny 20 taona lasa tany hoany dia nandeha sur autoroute reto mpivady pasteur reto rehefa nandeha sur autoroute zareo dia maty tao anatin'ny accident anaty mobile accident mahatsiravina be dia maty tao izy mivady namelaka amboty be dia be izy tamin'ny voalohany tena hoe ahoana ary zany zavatra zany ary ny conséquence satria le fiangonana efa be mpakahala ao Maurice dia lasa tena resabe manerana ny tanàna mihitsy hoe tena kapoka Andriamanitra zao sisa rehetrarehetra dia raikitra mifanenjehana hatrany amin'ny onjam-peo hatrany amin'ny télé misy manenjika an'ilay fiangonana fa vokatry le fanenjehana dia nitombo ny firaisapon'ny mpino ny nandroso le fiangonana dia ny nirehatra dia ny nandroso dia ny nitory ny filazantsara zany hoe maty le pasteur mivady ny zanany kamboty tsisy pia fa ny conséquence lesy teo anivo ny eglizy misy zavatra goavana be nampandroso ary zay mihitsy ny témoignage n'le pasteur 20 taona taty ambadika hoe vokatry io accident io dia lasa nalaza eraky Maurice ty fiangonana ity ary nahangona fanan'olona be dia be noho ny amin'izay sacrifice noho ny amin'izay zavatra mahamenatra noho ny amin'izay zavatra ratsy izay nisy fotoana tamin'ny taona 2006 tany hoany za zany taloha mpiazona an'le teny anankiray eo amin'ny baiboly ao hoe ny taolany tsisy ho tapahany satria za mitondra moto zany hatr'izay na feno taona dia zay tena ziriziriko mihitsy hoe zao fanambaran'ny soratra masina ny taolany tsisy ho tapahany fa ndray andro sabotsy ary le izy avy ny henoko tsy tadidiko akory zay henoko tao amin'le fifampizarana tao fa ohatra zavatra hafa ny any anatin'ny saiko any dia nanomboka nisy famangina tampoka tany anatin'ny saiko tany le fisainana zany dia zao hoe za na mitondra moto ary tsy tapaka zany ny taolako hoe tompo miaro ny taolany ka zay le soratra masina zany miaro ny taolany rehetra Jehovah tsy hisy ho tapahiny ireny fa tonga ny anatin'ny saiko an'izay famangina hoe fa raha mahavoanjy olona fa tapahan'ny taolany rangahy dia tapaka io tena nangovotra mivoaka letra ny Andriamanitra tena raha mahavoanjy olona zany tena mety ho tapaka ihany fa noho ny avy ny lamina ny tany anaty ao foky dia nanolo tena hoe Jesosy io miantom-pisiko tena zay fomba hitondranao fiainako ao isaorany tompo fa tsisy tapaka na ndray rahatreto fa nampahafantarin'ny tompo ao fotsiny ny réalité des choses fa raha misy ilany anazy dia avelany reo olona ny zanany malala ny tsisy tomika tsy misy petina ary navelany nomboan'ny mpanota atateraka ampilaniny amin'ny filazantsara dia famonjena asy ianao ko mainka afazentsika mainka afa zay mety ho endrim-pahafatesantsika mainka fa zay endrika problema kelytsika mandalo io fa aloha mbola n'olo tena foana nahoana nanona ny ovan'ny fiainako fa zahana azy foana ihany amen ka tsy zany ny atao mampatahotra zay raha nabavy aza matahotra fotoana ialantsika eto milamina miala mpilaminana moa zany tsy milamina miala mpilaminantsika ampiadanana tsara mihitsy miadana tsara ny foany anaty any miatrika an'izany mandrakizay zany miaraka amin'ny tompo mandrakizay milamina tsara jerinakay zay zay indray le izy efa farany foana vo tsy anao le izy efa sary fanontaniana napetraky Sylviane Ursule fanontaniana pasteur raha manambady ve tsy maintsy atao mariage ve vao masina tokantrano fa ny aminay ambanivohitra any mantsy tsy dia mahazatra ny olona any zany mariage zany fa tena fomba any raha manambady dia mandeha amin'ny trano be dia atao fombafomba dia vita amin'ny fanambadiana fantaniako hoe fahotana ve zany tsy tokony atao ve zany makasitraka tompo
sarotra be mihitsy sujet iray manontolo adiny ray indray tsika amin'ny 12 sasany tsika vao miraha veto raha ohatra ka ho ataoko izay nefa raha vao lanseko izay dia ozonareo hoe tohizo dia nefa za tsy te hiditra amin'izay lalan'izay fa ho azavaiko tsotsotra fotsiny ilay izy mba tonga antsika amin'ny akapobeany fotsiny izany amin'ny maha-olombelona valiteny amin'ny maha-olombelona ity fa tsy ho ampidiritsika ilay hoe ahoana kosa ny zanak'Andriamanitra fa maha-olombelona fotsiny ny institution eto amin'n'ivon'izao tontolo izao Andriamanitra nametraka zany tao anatin'ny saedena fotsiny ohatra hoe ohatran'izao fandehany tao amin'ny saedena nge tsy isy ray aman-dreny nangatahana vady izy ary ray aman-dreny ny Eva eo tsy isy tao Adama tsy isy foatra raha teo tsy isy ninina tao fa tonga dia mpivady fotsiny nareo dia zay zany Andriamanitra ny manao an'ilay izy fa le institution amin'izay zany hoe ny zavatra izay napetraky ny olombelona ao anatina tontolo dia napetraka ilay izy reny rehetrarehetra reny dia fandamina mpiaramonina daholo ohatra tsotra zao hoe tsy mety amin'ny maha-olombelona lasa mitovy amin'ny biby zany raha tonga dia hoe fakahita fotsiny eo dia tonga dia nidao-pataiko ndry dia lasa dia samy vita tsika tsy miditra amin'izany resaka izany nahoana dia lasa misy fikorontanam-piaramonina ny baiboly testamenta taloha rehetrarehetra dia fandamina mpiaramonina daholo misy ao dia io ny fototra izay nametrahana ny fiainantsika zanak'Andriamanitra zavatra hafa mihitsy satria ny mariazysika dia mariazy ara-pana dans l'esprit satria ho atsika manokana dia misy teny ao hoe ny lany lohan'ny vavy amin'ny zavatra rehetra ka raha hitisika zany ao anatina mariazy zanak'Andriamanitra dia ara-pana tontolo ara-pana fa eo amin'ilay tontolo amin'ny maha-olombelona dia izay mampilamina fiarahamonina rehetrarehetra dia efa accepté zay ao anatin'ilay izy tanjona fotsiny zany mampilamina fiarahamonina ka ary ambavoatra dia ohatran'izao ny endrik'ilay izy manatitra vodiondry dia zay dia efa atao hoe mpivady efa mpivady zay teo amin'ny tantaran'ny jiosy indray ny atao hoe mpivady dia tsy jiosy moa zany fa ny romanina fisoratam-panambadiana fa tsisy resaka ray aman-dreny zany tsy tsisy an'izany ny vazaha ohatra fa fisoratam-panambadiana fotsiny ny endrareo moa zany tonga dia hoe lasa fotsiny fa zay zao système fandamina mpiarahamonina daholo zany dia efa accepté dia ny malagasy dia ohatran'izay ilay izy dia avy eo nampidirina fivavahana kristiana nampidirina aloha ny fomba ny vahiny dia ny fisoratana ara-panjakana dia nampidirina koa fivavahana kristiana dia lasa zay ny définition an'ilay mariazy fa ny marina raha eo anatrehan'Andriamanitra tsy han'ny olona zay ngamba ny mahavaly anazy raha eo anatrehan'Andriamanitra ny fanontaniana dia tsy any amin'ny resaka vodiondry sy soratra sy miditra am-piangonana ny olana fa sy institution napetraka teo fandamina mpiaramonina dia efa oke daholo zay fa ho atsika manokana zanak'Andriamanitra zay zavatra hafa mihitsy zay ilay teneniko hoe ara-panahy mihitsy ilay izy fa be dia be ny olona vitan'ireo etapy telo ireo ny sasany ary mbola ny ampifanihefa n'ilay manatitra voninkazo eo amin'ny tongotry ny mason'ny Maria fa mikorotana ihany rehefa avy eo mifarany amin'ny divorce ihany rehefa avy eo donc tsy manaraka n'iny institution eny mihitsy ny tontolo ara-panahy fa ny tontolo ara-panahy zavatra hafa mihitsy zay fotsiny amaliko azy fa manjary lava be tatsika ary vavaka ina aloha mba voarainao teo mba antany olo ilay namanao mba miatrehitra kely 2 minitra inanao voaraiko teo dia tsisy voaraiko mihitsy ivavaka nefa misaotra anao Jesosy malaza mazava ny amin'ilay mariazy zany na dia efa vita tamin'ny 20 taona lasa ary tsy hitako moa zany zay entinam-bavaka dia hoe rehefa vita fotsiny ny afatra dia mivavaka ilay fomba fanaovana azy fa mba nisy voaray kosa teo raha-patsiahivina kely nisy resaka nofo teo misy resaka ady ara-panahy teo misy resaka décision teo misy resaka self control teo misy fahamasinana teo misy voatokana ho an'Andriamanitra teo misy fitondran-tena teo amin'izay hitsangana hivavaka mino fa mba misy tafaverina kely ao anaty sainao zay dia tatsika hivavaka arak'izay taritany tompo raha maniry ary hivavaka aminay ianao
dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Soto.